fa ny manana ny fifidianana misy eo sahady ny tsy fanarahan-dalàna ho ny filohany antoko tim. Kandida Arina Randriamasinoro vonona hitondra ny Antananarivo. Tsy fanjari-tsakafo 270 isanjaton'ny zaza malagasy no hiarany. 20 oktobra 2024 ravoravo hatrany tombo kilasy tokovavy mitsidika ny tokantranonao amin'izao alina izao tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ary asaina ampanajana hatrany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny fifidianana no isantarantsika ny vaovao amin'ity alina ity, tsikaritra sahady ankehitriny fa efa misy ireo karazana fandikan-dalàna izay ataony ny antoko politika sasany ao anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao. Maneho ny heviny ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara nandritra ny kabary ny Tetsibelera Androany mazava ozy izy ny lalàna mamaritra ny fampelezan-kevitra. Ndeo arahantsika ny angom-baovao ny Germaine Menjanahary sy Manora Andriamanala. Mijorotrano ny antoko tiako Madagasikara hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fivorian'ny anteny miray izao dia misy ny fampidinihana sy ny fikohanandoha ataon'ireo solombavam-bahoaka izay ilany tamin'ny anaran'ny antoko tim. Alalo asehoko anareo reo solombavam-bahoaka ny sakanadao ingeno ny solombavam-bahoaka rehetra. Reo izy rehetra. Zay. Avy vora miaraka tamin'ny tany izy satria rahana malala fa nanomboka niditra omaly ny fivoriana ara-potoana izay ataon'izy ireo mahatro amin'ny 3 volana eo dia mbola nandray toromarika sy mifanakalo hevitra izahay amin'izay zavatra tokony holazaina sy ho tenenina sy adika-hevitra mba hampandaniana an'izay lalàna asoa ny vahoaka malagasy mba hahafahan'ny vahoaka malagasy io mahatoky fa tena solombavam-bahoakanay mariny ireo ary ady zay masoanay. Manomboka amin'izay sady ankehitriny ny tsy fanaran-dalàna eo amin'ny sehatra ny fifidianana izay ataony antoko sasany. Tsy maintsy ataontsika mazava tsara amin'izay mitindra mandeha ity hiasa daholo tsika rehetra hoe ho fantatra daholo ny olona mipetraka eto amin'ity fokotany ity reto ny olona mipetraka eto reto ny olona anaty lista reto ny olona tsy mipetraka eo nefa reto ny olona voatonga avy any. Zao reo se fokotany reo tsy manara-dalàna satria izy ndray manaraka olona tsy mety zany aloha anara-dalàna daholo fa samy manara-dalàna. Aza manery anay nareo hidisqualifianay ny kandida anareo satria tsy azo atao zany araka lalàna samy mahay lalàna eto rangaty fa tsy nareo rery maia sao dia verereo tsy mijery reto olon-dreto voarainay daholo zany le sefokotany dindianiry aloha ry fantatra fa anovary koa reny za matavatra reo fa tena vitantsika reo ao amin'ny lalàna mihitsy tena horetany horendany ko fantatra ny seny fa misy sefokotany miaraka amin'ireny kandida reny manery ary tsy voampianarina zany efa malala manana expérience amin'izany rehefa mifaninana aloha hifaninana tsara amin'ny ara-dalàna. Tahaka ny fampifanana izay natao tamin'ireo solombavam-bahoaka dia mila traikefa sy fahaiza manao ihany koa ireo kandida ben'ny tanàna mirotsaka amin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara. Nisy androany ny lanonana manetriketrika natao teny amin'ny QG Belair dia eo rahantsika ny fanadihadiana noentin'ny Germaine Menjanahary Tokora Marola ary Mano Randriamalala. Mahay, mahalala, mahavita io no targetra apetraka ny antoko tiako Madagasikara amin'ireo kandida ho ben'ny tanàna. Ireo teboka ireo no nahatonga ny fivoahana tany ivelany izay nataon'ny kandida Arina Randriamasinoro. Tonga niatrika ity fotoana fanaovana tatitra androany ity ireo solombavam-bahoaka izay ilany tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara. Fa nahita izy, nahita aloha izy nalala izy zany zao malala zany zao ny kandidatsika zay ho ben'ny tanàna hoe aita ohatran'izao ny aty ivelany aty ohatran'izao ve ny aty Paris ty ohatran'izao ve ny aty Washington aty dia mahay izy satria izy efa tao amin'ny commune malala tsara mahay izy zany zao malala izy mahay izy mahavita amin'izay efa miaraka tsika andao zay le hoe malala aloha nampalalana azy izy malala tsara ny zavatra nisy aty dia rehefa ve izy mahay amin'izay satria nofanina tany izy tena nanampy azy tany ary isaorana manokana eto dia misaotra anareo zalany an-dafy any any Washington any any Paris any hoe misaotra betsaka fa tena nanao arak'izay azo atao izy ireo mba hampahafantarana ny sy ampitomboana amin'ny fahalalana hoe ohatran'izao ny tena ben'ny tanàna amin'ny tanàna mandroso aty zany Virginia zany ankaitsiny Washington tanàna tena anisan'ny manana maizy azy zany commune tsy diany zany izy ny tantara azy fa tsy za dia anjarantsika mampandany an'io fa tsy matavatra tsy mikoso ina re zany tsy fantatra na mena na tsy mena
fa tsy mitsopa zany tsika na tsy miraviravitana zany tsy migivapy zany fantatro a zavatra tokony ho vitany ary fantatro a zavatra tokony hanampianareo azy ary fantatro a nanamboaratsika nyity tanàna ity tena iarahantsika izay no mahatonga an'ireo be ny tanàna sy ny solombavam-boaka ireo a tsy maintsy miasa miaraka izy ireo sava mampatanjaka ny antokotiky Madagasikara ary tsy anana ny antoko maro ny fanarahana disipline. Ny antoko tiako Madagasikara tsika manana ny disipline foana hatrany hatrany. Zay disipline zay no hoentintsika androany. Marina fa tamin'ny voalohany tsika na tany amin'ny Haino Manjery ary tany amin'ny radio tany dia taitra na eniny tenin'ny député fidèle zany delona. Fa ohatranareo, ohatran'ny rehetrarehetra ny fahatairana fotsiny tamin'ireny satria mbola tsy nalala zavatra. Fa androany izy ny loha laharana manohana ny rina androany. Zany delona hohataday. Ka zavatra zay teneniko zay hoe le discipline de parti tsy misy ahiahintsontsika fa ny boriboritany député boriboritany enina eto Antananarivo resy loko tena dia manohana zato isan-jato. Mametraka fanamby ny antokotiky Madagasikara fa olo alarana amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Mbola hijanona eny Belera ihany tsika amin'ity vaovao manaraka ity nanao tatitra sy nizaran'ny zava-nisy nandritra ny dia ny tany États-Unis sy tany Frantsa ny candidat Rina Randriamasinoro androany teny Belera nambarany fa nariketra dia nitonga miaraka ny fanombohana ary ny miasa miaraka ny fahombiazana. Leo rahantsika ny fanadiadiana. Voalohany aloha araka ny tenena teo dia hoe mandeha mitsidika mijery ny tanànan'ny olona jery resaka infrastructure isan-karazany hoe ohatrany ahoana ny olona ary ohatrany ahoana ny antsika inona ny azo atao anatin'ilay izy. Betsaka ny olona ny ona tamin'ny tany indrindrindrindra ny be ny tanàna. Zavatra teneniko anareo any amin'ireny firenendehibe reny ary jeune be daholo ny be ny tanàna any ary tonga dia mifandray be mihitsy zay satria samy mampiseho fahavononana zany rehefa miresaka tany. Be dia be ny expérience azoko tany ary afaka ampiasaintsika eto zany ampandrosoana n'ity tanàna antsika ity. Tsisy tokony hatahorantsika zany amin'izay na kely ary efa azo ohatreretina sady ny fiara-miasa satria dia nitsodrano dia nitsodrano zareo satria za tany nandeha tany amin'ny maha-kandidana mihitsy. Be dia be ny afaka hiara-iasa amintsika. Tenintsika foana hoe tonga miaraka no fanombohana fa ny miasa miaraka ny fahombiazana manentana ny fahavonona antsika rehetra. Raha za manokana za tena fa vonona tanteraka ary za matoko hoe vita io, vita atsika io. Nandritra ity fiaonana teny Belera ity hatrany dia nanararoatra nanontany ny filoha Marc-Ravalomanana ireo mpanao gazety teboka telo lehibe no nitsipihany filoha Marc-Ravalomanana tamin'izany fiaonana izany. Ndeo arahantsika ny fanadiadiana. Manjaka ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana ataon'ny fitondrana ankehitriny hoy ny filoha nasionaly ny antokotiky Madagasikara. Mazava ny voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana momba ny lehibe ny faritra na ny chef de région. Raha mbola tsisy koa ny stabilité politique tsy zava-dranjary eto. Misy ny fampiresahana amin'ireo olona izay anaovana an'izay fotodrafitrasa tsy maintsy fampiresahana. Ary hoe fametrahana zany gouverneur zany tsy maintsy jerevana tsara ny lalam-pandrenana. Hoe tena voatandrona toy ny Andrak'Andriamanitra masy ve dia lalam-pandrenana. Zay fotsiny dia mazava ny izy. Tsisy eo anatin'ny constitution zany hoe gouverneur zany. Ary zany gouverneur zany mitantana ny état fédéral. Fa tsisy an'izany eto amintsika. Fa dio moa zany araka ny tena izy dia ny anjaran'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana no milaza ny heviny. Ary tokony ilazy ary tsy maintsy ilazy izy. Misy fepetra sy lalàna mazava ny mamaritra ny fanatanterahana sy fanaovana fotodrafitrasa goavany indrindra fa andrenivohitra. Toy izao indrindra no nambarany raha namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety mahakasika ny fanotovana tanimbary izaka sain'ny fanjakana ho atao etsy Ambohitra Manjaka. Tsy maintsy boucler tsara aloha financement zay na vao manao projet dia izay zany tiako resahana ary tsy maintsy vita koa ny étude environnementale. Nino afa nanao zany étude environnementale zany izy sy ny étude sociale hoe inona ny impact socio-économique an'izy. Io nge zata techniquement tsy azo totovany
satria difitra Tananarivo ho difitry ny rano eto tsika. Eo amin'ny resaka tsy fahampian'ny rano sy ny fahatapatapahan'ny rano lava eto Antananarivo renivohitra dia mahatratra 200 nisan'ireo bidon izay nilahatra tamin'ny pompin-drano iray tetsy Anosy Angarangarana. Noho ny fahatapahan'ny rano moa dia voatery tsy maintsy amin'ny alina ireo mponina eny an-toerana no mandeha maka rano. Andeha rahantsika ny angom-baovao izay hoentiny Noro Fitiavana sy Tahiriny Aina. Nanomboka tamin'ity fiandohany ny volana Oktobra ity nijaly rano ny mponina eny Anosy Angarangarana. Ny analavitra tsy toy ny teo aloha ny fandehanan'ny rano. Vokany mitomandavana toy izao hita amin'ny sary izao ny bidon. Indraindray moa rehefa avy ny rano dia tapaka le popy dia tsy maintsy miandry an'izay ravany io. Faritra sasany zao fa tsisy tsony mihitsy ny rano. Amin'le marova mandeha kely aty dia tsisy mihitsy ny any ambany ananazana any tsisy mihitsy. Ireo mpikarama manasa lamba manadio fiara mpikarama matsaka ny tena matsiaro mijaly vokatry ny tsy fahampian'ny rano avy amin'ny orinasa mpanjakana Jirama. Saika mamelombady amanjanaka avokoa mantsy ny akamaroan'ireo mpikarama. Fangatan'ny mponina ny ampitomboana ny farazahaingana ny tanjaky ny rano, eo koa ny isan'ny paompy. Zay zao ety manao lavasy ny asanay anefa zay eto amin'ny repo eto. Zay eto melomanay vady amanjanakay eo amin'io zany zay mba hoe makarano eto nefa zay lasa repo tambary be ary makarano. Dia lasa any lavitra be zay makarano nefa zay mividy rano eto. Miisa 700 ireo kandida ho ben'ny tanàna mirotsaka amin'ny anarany antoko timma. Ireo ny nampitanin'ny filoha Marc Ravalomanana ny fanilo amin'ny fitantanana ny tanàna ary hitondra fampandrosoana hipaka mivantana amin'ny vahoaka. Kandida nandalo sedra, manaja ny rafitra, manaiky ny fitsipika amin'ny feny antoko. Kandida mahalala, mahay ary mahavita. Andramasina, Andreny Menjanahary Laza, Andramasina Mandrosoa. Ranitra Rivo Aingotiana Isabelle, Andramasina Andramasina. Ranitra Nirina Lydia, Andramasina Alarbi Vatsola. Rakoto Armanana Fidsan, Andramasina Ambomiadana. Rajaobelina Abrahama, Andramasina Sabotsy Ambotromby. Rakoto Arvelo Arsène, Andramasina Anjomafaly Rivo. Andriamampionina Samby, Andramasina Latsinainy Bakaro. Ravonjo Manantsoa Sylvain, Andramasina Morarano Soafraisana. Rakoto Samanana Bonaventure, Andramasina Antotoazo. Marolambo Christian, Marolambo Marlambo. Rajona Arvelo Andrianalindrena, Marolambo Sahakevo. Mahabo Herindray Elisa Di Dodo, Mahabo Ankilivao. Heritaina Jona Arsène Di Dahery, Mahabo Malaimbandy. Mahatratsy Jean, Morombe Ambaikily. Toliara Rakoto Manana Parfait Toliara 2 Mitsinjo. Manjary Manana Benoît Ampany Ouest Androka. Andriamanato Velipana Jean Petroka Beapombe 2. Emboahany Marinan Ampany Ouest Maniry. Razana Drebe Joseph Betioky Besely. Soja Alexis Beavana Betioky Tongobory. Bruno Velona Rivotsiory Ampany Amboripotsy. Etony Mamy Zafy Maniry David Betioky Sud Antobato. Mahaly Nisa Velomanana Benenitra Mbalavato. Kilpan Betioky Sud Antanambao. Marenandro Ampany Ankiliabo. Rakoto Fahatelo Martin Betioky Ambalasoa. Vatomandry Randriantsara Michel Dilezama Vatomandry Vatomandry. Andeha iverenantsika ny vaovao mikasika ny fifidianana. Afaka 2 herinandro eo kosa dia higadona ny fotoana ho an'ny fampelezan-kevitra ho an'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Fifidianana izay mipaka amin'ny vahoaka moa ny fifidianana ben'ny tanàna. Inona ary ireo etaetan'ny vahoaka makasika an'izany? Aoka izay ny fanaovana sary mietsika sy ny fisehosehoany ivelany. Ampy izay ny fanaovana tohatra fiakarana ny mponina eny amin'ny faritra iva. Mahatsapa ho voailikilika sy voafitaka ireo mponina ambany tanàna tao anatin'ireo fifidianana ny fandimby. Manana ny safidiny izy ireo ary vonina ny joro amin'izany. Amin'ny maha-ambany tanàna anay aloha dia nay ny tanàna ny ambany fa mifoto-pisaina ny olona eny efa ambony tanàna misy anay no iva. Ny eny ambony tanàna raha zao mitady ny ambany tanàna satria matahotra ny tamin'ny otraka.
zay tsy mila an'izany hoe olona hafa nitondranay na izaniza fa tanora mitovy aminay dia azona iresahana azonay ananana foto-kevitra tsara afaka atoronay ny zava-misy hoe izay kory atao sosiety foana isan'andro eo misy trondro dia ho atao lafika ary zay tsy atao an'izany hoe ny anay zany miaraka aminay tonga dia hoe olona tena vonona nitondranay sy anitatra izahay dia mila olona tanora mitovy aminay hitondranay eto amin'ny tanàna Antananarivo izay andradianay satria eto ny kapitaly Antananarivo. Misy tanora ao mavitsika ary afaka mifanerasera amin'ny olona rehetra izay afaka mandimby hitondra ny tanàna Antananarivo. Maro ny zava-bita any amin'ny lalakely any amin'ny elakelan-trano rehetra any. Aminay zany aloha le olona efa tena teto tanàna foana zany nitondrany malala tsara zany fahoriana ambany tanàna zany, malala an'izany mirobo-potaka zany, malala an'izany fa raha olona mbola zay tonga avany ka mbola tsy malala sarotra aminy nitondra zany Antananarivo zany. Anetana ny olona na ambany tanàna sy ny Antananarivo ray manontolo ilaina ho tanora mavitrika tsara mba mahafantatra ny fiainan'ny malagasy rehetra, malagasy ray ho malagasy reny. Zay ambany tanàna efa niova zay tsy mila fanavaham-bolo-koditra, olona tanora mitovy aminay ny ilainay, olona mahay mijery ny fiainan'ny vahoaka. Nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa omaly teny Tsimbazaza tao amin'ny anteny miram-pirenena dia nitafa tamin'ny mpanao gazeta ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voavidy tao amin'ny boriboritany faefatra Andriamatoa Emilien Rambosalama teboka maromaro no nitsipihany tao anatin'ity fanadihadiana ity. Miditra anaty fotoam-pahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Efa tokony hiverina ny fiatrehana ny fiakaran'ny rano, eo ihany koa ny ady atao amin'ny loto sy ny fako izay an'ny Samva. Ho an'ny boriboritany faefatra dia anome ara-pahamehana manokana ho an'ny mponina tsy hakanavaka ny député voafidy amin'ny anaran'ny antoko tim. Raha ny fiainan'ny 4e arrondissement foana izany dia izay betsaka ny zavatra tsy mety eo resaka rano tsy tena foty hoe bidon jaune tena efa misy milahatra ao ny resaka tsy fandriampahalemana ary amin'ny axe central fandriampahalemana izany amin'ny resaka hoe fahazavana na amin'ny resaka hoe elakelan-trano. Ny elakelan-trano moa dia efa ataonay solombavam-boaka mifanomezana jiro zany any mifanidiana ny tanàna izay efa anatin'ny tetikasa amin'ny CLD menan'ny tanàna fa ny amin'ny axe principaux rehetra tokony mba hojeren'ny fanjakana hoe ahoana ny jiro amin'ny zavatra indrindra amin'ny route nationale izay anjaran'ny fanjakana mijery an'izany fa tsy andrasana solombavam-boaka ny andrasana fokotany ary zany ny fanaovany fijerena an'izany dia anatin'ny fiadina amin'ny tsy fandriampahalemana izay tena mampanety koa amin'izao fotoana izao fandriampahalemana. Manarak'izay dia hihitra amin'ny resaka amin'ny fiainandavanandron'ny olona ihany ho avy ny olona hiakatra ny rano. Ny solombavam-bahoaka tsy manana teti-bola hoe tena ahafahana mamahany olona fa manamaivana ho azy solombavam-bahoaka atao fa tsy mana teti-bola hoe tena avana tanteraka ity olona ity. Na ny commune Antananarivo renivohitra na ny député dia samy mandray izay anjara tandrify azy avokoa. Andrasana kosa ny fandraisana andraikitry ny fanjakana, manoloana ny fako mivangongo sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ary ny fametrahana ny paikady mahomby edina amin'ny tsy fahandriampahalemana. Vonona ny candidat ny avy amin'ny antoko tiako Madagasikara izay misolitena avy ao amin'ny commune Nosato Andrefana Andriamatoa Mamy Ramalanjaona na Iradanza. Tsy kobakambava ozy izy fa tena fampanantenana ary fanatanterahana no atao amin'ity fifidianana ity. Rina Rabe Mananjara. Tena AIDB ny vahoaka ny rano dia mensy manantena izay fa rehefa tonga eo satria ny tena mpampianatra mikiresaka rano amin'ny université dia manana vahaolana azo atolotra ary inoana tanteraka fa hanampy ny vahoakana Nosato amin'izay tsy fampiriny rano izay. Betsaka dia betsaka ny tanora ao Nosato tsy manana ineny natao fa mitaingy tamboho manao zavatra hafa be lehibe kanefa ny zavatra misy dia maro koa ny zone France izay miorina amin'ny toeran'io mpona Nosato nefa tsy tafiditra any melohan'izay zavatra izay misy tetika spaika hoentina ahafahan'ireo tanora eo miditra mankany amin'ny sehatry ny asa satria raha hianatra ianao kanefa tsy hiasa zava-poana ihany izay zavatra izay. Toy ireo fampahafantarana ireo candidat team maheran'ny Madagasikara dia ny candidat avy any Atsimo Andrefana sy ny avy any Atsinanana indray no entina aminao anatin'ireto sary ireto.
miisa 7 ireo kandida ho ben'ny tanàna mirotsaka amin'ny anarany antoko timma. Ireo no nampitan'ny filoha Marc Ravalomanana ny fanilo amin'ny fitantanana ny tanàna ary hitondra fampandrosoana hipaka mivantana amin'ny vahoaka. Kandida nandalo sedra, manaja ny rafitra, manaiky ny fitsipika amin'ny feny antoko. Kandida mahalala, mahay ary mahavita. Andramasina, Andrenimenjanahary laza, Andramasina Mandrosoa. Ranitra Rivo Aingotiana Isabelle, Andramasina Andramasina. Ranitra Nirina Lydia, Andramasina Alarby Vatsola. Rakoto Armanana Fidsan, Andramasina Ambomiadana. Rajaobelina Abrahama, Andramasina Sabotsy Ambohitromby. Rakoto Arvelo Arsène, Andramasina Anjomafaly Rivo. Andriamampionina Samby, Andramasina Alatsinainy Bakaro. Ravonjo Manantsoa Sylvain, Andramasina Morarano Soafraisana. Rakoto Samanana Bonaventure, Andramasina Antotoazo. Marolambo Christian, Marolambo Marolambo. Rajona Arvelo Andrianalindrena, Marolambo Sahakevo. Mahabo Herindray Elisy Di Dodo, Mahabo Ankilivao. Heritaina Jona Arsène Di Dahery, Mahabo Malaimbandy. Mahatratsy Jean, Morombe Ambaikily. Toliara Rakoto manana Parfait Toliara 2 Mitsinjo. Manjary manana Benoît Ampany Ouest Anloka. Andriamanato Velipana Jean Petroka Beapombe 2. Emboahany Marinan Ampany Ouest Maniry. Razana Drebe Joseph Betioky Besely. Soja Alexis Beavana Betioky Tongobory. Bruno Velona Rivotsiory Ampany Amboripotsy. Etony Mamy Zafimaniry David Betioky Sud Antobato. Mahalinisa Velomanana Benenitra Mbalavato. Kilpan Betioky Sud Antanambao. Marenandro Ampany Ankiliabo. Rakoto Fahatelo Martin Betioky Ambalasoa. Vatomandry Randriantsara Michel Dilezama Vatomandry Vatomandry. Namoaka tatitra ho an'ny zavamisy iainan'ny zaza maneran-tany ho an'ny taona 2024 ny UNICEF omaly teny amin'ny lasety Ivandry. Nankalazaina omaly ihany koa moa ny andro maneran-tany ho an'ny fisakafoana niarahana tamin'ny mpamajesy Camille sy Tahiriny aina. Zaza 740 tapitrisa maneran-tany no hiaran'ny fahatarany eo amin'ny fitombony. Izany hoe kely loatra mitaha amin'ny taonany. Raha nitranga ho an'i Madagasikara, zaza 2 tapitrisa no hiaran'izay fahatarany eo amin'ny fitombony izay. Izany hoe ny 270 isan-jato. 7 hetsy amin'ny zaza eto Madagasikara kosa no kely loatra mitaha amin'ny taonany. Izany hoe 9 isan-jato. Zaza amam-behivavy aman'etsy no miaina tsy ampy vitamine toy ny vitamine A, ny fer ary ny fanampin-tsakafo ilain'ny vatana. À Madagascar même, la situation est compliquée car la malnutrition regroupe différentes sortes. Il y a la malnutrition chronique qui touche près de 1 enfant sur 2 et qui nécessite une mobilisation de tous les acteurs, l'eau, la santé, l'éducation, la nutrition. Il y a la malnutrition aiguë sévère, là où l'enfant est maigre et à risque aigu de mortalité, principalement dans le sud de Madagascar. Et là, je dirais presque heureusement, c'est plus facile à soigner. Il y a les carences alimentaires. Les carences alimentaires qui sont dues à une alimentation suffisante, mais pas suffisamment diversifiée, qui touchent quasiment tout le pays, et pour lequel, de même, des actions spécifiques sont nécessaires. Ity tatitra navoakan'ny UNICEF ity hatrany dia maneho fa ny zaza avy amin'ny fianakaviana tena sahirana no hiaran'izay tsy fanjarian-tsakafo izay. Zaza iray 9 mbolana hatramin'ny 2 taona amin'ny zaza 5 avy amin'ny fianakaviana tena sahirana ihany no azo lazaina fa ampy sakafo sy miaina ara-pahasalamana. Azo atao tsara ny misoroka ity tsy fampitsakafo ity. Andraikitra voalohany ho an'ny fanjakana izany hoy ny UNICEF. Izay tokony hiarahana misalama ireo sehatra tsy miankina, ny mpamatsy vola, ny fianakaviana isan'isany sy ireo ray aman-dreny. On espère donc qu'avec cette exposition, les gens vont comprendre que la malnutrition, c'est pas seulement ne pas manger assez. La malnutrition, c'est manger des aliments diversifiés, adaptés à son âge, de façon régulière. C'est bénéficier d'un accès à l'eau, d'un accès à la sanitation et d'un accès à la santé.
Et c'est seulement en agissant sur tous ces facteurs qu'on pourra ensemble réduire la malnutrition à Madagascar, pas seulement dans le sud, mais dans tout le pays. Tamin'ny alalan'ny fampiratiana antsary no nanehoany UNICEF ity tatitra ho an'ny zava-misy iainan'ny ankizy maneran-tany 2024 ity. Fampiratiana izay azo ny rehetra tsidiany etsy amin'ny lasity ivandry manomboka ny 20 hatramin'ny 20 oktobra 2024. Hoentintsika mamaraparana izao vaovao izao dia ny lafin'ny finoana eo am-panomakomanana ny fankalazana ny 5 taona ho an'ny FFKM na ny fiombonan'ny kristianina eto Madagasikara dia hiavaka ny fankalazana izany amin'ity taona ity santarina amina fifaninanana ho an'ny sary faneo sy hira faneva izany. Anisany ampiavaka ity lanonana ity ihany koa ny fandraisana anjara ny kristianina eran'ny Madagasikara. Andeo rahantsika ny rindra tsara ny Mathieu Prince. Ny FFKM zany makalaza ny 5 taonany. Fa 5 taona ny orenany satria tamin'ny taona 20 zany ny FFKM no niorina. Taona 20 zany no makalaza ny 5 taona fa fiomanana amin'izay zany no atao amin'izao fotoana izao. Ao anatin'io fiomanana io zany dia mikarakara fifaninanana logo sy hira faneva. Dia rehefa vita ny fitsarana zany nataon'ireo manatalenta sy tena manana ny ataontsika hoe fahalalana ny amin'izany hoe hira sary zany dia miditra eo amin'ilay ataontsika hoe dingana famaranana. Dingana famaranana zany dia andraisan'ireo le mpijery anjara sy ny filoham-piangonana efatra anjara eo amin'ny hoe ahoana no tena hisafidianana ny hira faneva sy ny logo. Dia io zany ilay zavatra atao ilay seho na ataontsika hoe ilay lanonana ho atao ny 7 volana oktobra izao andro sabotsy io manomboka amin'ny 4 ora hariva. Amin'io fotoana io zany dia hoenonareo daholo ireo hira rehetra nahazo ny folo voalohany. Dia 70 nandray anjara tamin'ny hira sanganasa azo fa ny folo voalohany zany no aseho. Ny sary kosa dia nisy 420 dia ny 70 amin'ireo sary ireo ndraiky io no aseho dia eo zany no ivoaka hoe iza ny voalohany, iza ny faharoa, iza ny fahatelo na amin'ny sary na amin'ny hira. Indro arosanao ety ampamaranana izao vaovao izao ny Vava Latsaka. Dia mbola faly hatrany manotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ho antsika tsirairay avy manaraka ny fandarana Vava Latsaka ny MBS Fahitalavitra TV. Araka izany dia resadresaka manoloana ny zavatra niseho iny herinandro iny tsika zany izy ity tsy hoe zavatra ho hitarina be na hoe ho resahana be fa mba manana tora-po kely ihany koa ny tena mba hitondrana tsikitsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Dia eto ihany koa ny tena mba hanolotra ho anao miadirima eny ary andao ary ampiadirima kely tsika ndry mampalahelo ny zavaniseho zany akory tsy atao hoe amendrofendro anareo fa hitatarana fotsiny ny zavatra nisy dia zao enoy tsara ry Paul Slisy tranganyseho tamin'iny herinandro lasa tsaroko tsara ny tena motsy voasa ka tsy nahita ny tena zavaniseho momba ilay fikasanareo. Ny any dia hitako dia tamin'ny tele nahita toman'ilay ramatoa be. Latsatra amin'ny maso fa tsy nazaka ny fantorana anambotro manjaka. Miadirima eny ary izay indray aloha ny fandarana androany mankasitraka anao naritra anjery rapitso indray veloma tompoko. Tapitra ny vaovao tamin'izao alina izao isorana mitafotafo ianao tany tokantrano niaraka taminay tao anatin'ity fampahalalam-baovao ny MBS ity mankasitraka ny teknisiana sy ny mpanao gazety hatrany veloma tompoko.